Ok. Bon, mavery kana. En fait ilay izy misy zany anazy misy anankiroa ato, soit ato anatin'ity generator ity zany no micréer anazy soit eto. De en fait reto na amin'ny samy eto ary izy misy séparation ilay izy, misy an'ity ohatra séparation kely ity, zany hoe manomboka eto ka hatreto zany iny le XGN ataontsika hoe le standard zany de ty manaraka ty am'izay le antsoina hoe interactive groom ty ato ty. De mitovy ihany io na ato ary ato anatin'le generator fa tsy séparé ny zala anankiroa mihitsy ilay izy ty ato ty créer ty blablabla ty zany ty le voalohany ty ito par voalohany ito de le manaraka ato. Bon en fait reto ngamba plutôt eto ngamba izy hatreto fa reto cache asiany reto efa ifanany animation reto no ampiasainy. De rehefa anao anazy tsika vérifiena tsara misy UV le objet de rehefa aveo freeze transform. Atsika non tsy hita le menu. De sinon aloka asiatsika le ambany insulateur toolbox command line de iny ray karaha feto tao tsisy ilana azy. Ok ya de rehefa nomboka anazy tsika ny tena mety bon en fait normalement zao tokony mety eto ty de lasa misy an'ity menu ty ato fa raha tsy mipotry ty menu ty de en fait mitovy ihany io avato manao zao lesany hoe create description. En fait raha le menu izy de misy an'ity ato hoe create new description ataontsika am'le menu sao ty mba mahafinaritra. De manomboka eto de en fait zany reto misy tipany maromaro zany le système-na volo fa manazava zany izy ava voalohany inona le zavatra tianao atao, spline ve le zavatra tianao atao zany ohatra hoe rendu réaliste zany de soit spline izy soit groom ty ohatrany brosina mihitsy izy ohatrany zany hoe natao hoan'ny biby en fait le volovolo moramora zany fa bon ny tena tsara testetsika tsirairay izy. De ty ndray ao resaka skater ndray ty ohatra ka hoe anao instance na objet sy ohatrohatry zany fa mino angamba resaka instance tsy de tena mahazatra mampiasa an'ity. De ty am'izay tsy azoko aloha ny délire an'ity zavatra ty tsy haiko ino zao nataony any. De sinon carte ho an'ny jeu ho an'ny ohatra hoe créer volo ana jeu zany donc atombokatsika avy aty amin'ny voalohany izy. De sinon atao manaraka eto am'izay koa misy menu manaraka eto izy miteny hoe inona ny tianao anaparitana anazy, tonga de miparitaka aléatoire am'le surface ve izy sa uniforme ty peut-être ty atao anatin'le ty skater ty ngamba zay mba mety mba apply anazy. De sinon mety hoe manana point exact anao de apetrakanao cliquenao tsirairay izy fa en tout cas nanaovantsika anazy atao am'le voalohany tsika misafidy non aloha ataontsika le groom aloha vedeto groom de rando am'le cross surface de tonga de automatique zany izy zao de manao test tsika hoe bon ndramantsika ohatranao zany groom zany. Ok de zava-dehibe koa le resaka échelle. Wow tokony naveritsika avy voalohany tsy nety le ataoko le resaka échelle ty zany ana normalement le carreau zany 1 mètre donc 1 mètre zao zao ny halavan'iny zavatra iny de rehefa migénérer volo eo zany izy de volo amina surface na 1 mètre zany ravasika azy du coup aleo latsadasakitsika kely sao de délire be ty zavatra ataontsika hoe avery koa create new description groom aloha ataontsika groomable spline ty de après zay ngamba tsy misy réglage ny ambiny créate. Ok de reo zany izy ireo fa fotsiny délire am'le izy fohy kely le volo super fohy kely au final tsy maintsy affiché atsika any le toolbox kely tena kely kely le volo de nanaovantsika anazy ho ampitombona le izy ty zay tonga de ato misy hoe resaka densité fa tandremana fa tonga de mitrambikina be donc ataontsika hoe 5 zany zao le densité an'le volo tsy haiko ampy fizao sao tsy ampy bon ataontsika amin'io fa tsy manino de inona koa ato ny longueur an'ity
Verifier fotsiny le volo hoe inona tapis ngamba zao mety amity na volona biby. Donc ataontsika hoe 5. Izy zao ça lava loatra, ataontsika 3. Ok, à peu près. De ty wive ty le épaisseur zany, ty épaisseuran'le volo. Hoe atao glade sa atao iny. De na amy samy ato koa raha. En fait ito zany ity zavatra mavomavo ty zany en fait tsy io le volo final fa fomba fijerinao anazy fotsiny zany ohatrany hoe visualisena anazy io fa rehefa hijery le volo final tsika de tena ty sary maso kely ty iny cliquena de migénérer an'iny amizay izy zay vao tena le volo tena izy zany zao. Ty juste prévu zany zao ty de io le tena volo zany zao io ao ambany fa en tout cas tsy mbola any aloha tsika. Ty mikase de ty miafficher le volo. De reto mbola jerisika mandalindolo ny asan'ireo. De sinon taraty le visibilité zany tsika reto zany ohatrany hoe guide de arakarakanao fotsiny manao anazy hoe iny zany hoe atao betsaka sa atao vitsy le izy. Du coup zany aleo ataontsika kelikely atsika. De sinon koa ty teneniko zao hoe ty zavatra ty visualisation de afaka ataontsika ty carte ty le izy. Le carte ary mahikely. Voilà. Le carte zany en fait izy io front caméra foana le izy. Fa nazanady zany ny zavatra amilay aminazy rehefa ohatra ka iogo anazy amizay tsika. Allez ty. Be maintenir be zany manakely sy manangezan'le souris. De rehefa amizay de mipasika ohatran'le mipasika volona biby reny tsika. Tsaka nahazo an'ilay le tiako tenenina. Fa saingy eto zany ataontsika anazy en fait fohy kely tena fohy kely le volontsika de du coup ampitombotsika ihany le ataontsika hoe 2 ngamba. Zay. Bon, mahafinaritra kely. Ok. Peu près zao lalan'le volo. Raha ohatra tsy tiany laisan'ny lumière ohatr' zao afaka tena amizay filelaisana hoe eto izy aloha mody makato. De eto izy peut-être hoe verina miakatra ty tsy haiko zay ohatran'ny lalao e. Mitaka andramana truc aléatoire any le izy. Zao ohatra mipasipasika fotsiny tsika désactiver tsika le visualisation, afficher tsika le volo. Voilà. Bizarre be le izy fa eny mahafinaritra. De sinon azo adino koa fa ty volo ty koa misy catégorie anankiroa. Aiza amizay. Ato zany tsika ty zany zao ny onglet ny resaka manipulation an'le volo zany ty ato ty. Ty ato amty groom ty fa raha tena marina ito le volo tena volo zany zao ato ny réglageny. Zany tiako tenena hoe densité le volo ohatra hoe ataontsika hoe point 1 ohatra de actualisena le izy vitsivitsy de ataontsika hoe eny bon azonao tiako tenena. Ohatra hoe 4 izy de miabetsaka ainsi de suite. De sinon raha manao scroll ato ambany atsika bon somary mampatahotra be izy ohatra hoe be menu be rano zany izy fa ny fika tena zava-dehibe ngamba zao ato ity ny épaisseur zany épaisseur na volo zany raha ny tokony ho izy point 1 ka hatrany amin'ny point 01. Fa eo mpanavarantsika mahita anazy hoe tiany tsara kokoa ohatra de amatsika actualisena izy. Voilà. Anjo izy à peu près ma réaliste. Bon arakaraky le échelle atsika koa izy tena marina. Ok. Raha sendra tsy toetrany izy de asina anti-alésine. Ty ny anti-alésine ny maya. De en tout cas à peu près fa nazanajano hita be le mèche tsy natao subdivision. Sendra moko raha mbola mety am'izao niveau antsika zao. Ouais. Teo izy tena hita le mitsipitsipika. Ok. Mahafinaritra afaka manao rendu tsika. Yeah. De normalement zany tokony misy réglage quelque part ho an'igny
sa tena io izy en fait zany rehefa manakisaka nyty slider ty lesany de eto ambany eto misy ty chiffre ty eto no ahitana azy firy zavatra ataoko de bon ataontsika hoe 4 angamba izy tena hoe tena super manify be le atsika teo aizy zay le resaka iventinako teo merina kely le atsika azadino de la de story aza aloha lasa bizarre le mes manino ty ay iny izy taganamy izy izy beako tsy fatapatatra zany very koa cromabel splaine tonga de créer donc iny gagana itsipika maitsomaitso tsy nela atao zany de longueur le volo ataontsika hoe loha ndray zany le zavatra atsika le ataontsika am'izao de épaisseur de de reto ty reto en fait misy an'ireto eto misy hoe longueur de ny ateviny ny pose zay rehetra zay de za aloha tsy de tena hoe haiko exactement zany ny mampiasa anazy au maximum fa juste le sary ny jereny de hoe bon ty zany zao manasaraka anazy raha ohatra anao ino moa fiteny reny ino moa solobily ana moa fiteny solobily ana le volo misaraka entre ohatra hoe misy lalagny kely reny misy tsendraindray ao na ambadin'ny loha misy an'le midina kely rehetrarehetra zao mahafinaritra kely de sinon misy an'ity oriente ty tena hoe tena tonga de azera mihitsiny zany le iny ty le mince wow manindry ay tsy nataontsika carte le izy hitanareo milay kokoa mahita an'izy am'le carte to zay le anina teo de zay le tsipika kely teo io tena tsisy fahafa mihitsy bref de ny olana aminazy ty raha vao ataonao ohatr'ohatr' zao zany tonga de midaboka complètement le volo ta zao io de tsy indraindray izy lasa midifitra makato ambadika le izy mitraverse makato ambadika fa mifika fotsiny à un certain moment rehefa ampelaisany le fenjeran'le volo de atao an'ity bain ty zany le lohany ihany sisany mirirana de am'izay ohatra hoe mbola voatazona foana jereo différence any ito différence any reto volo eto sy ity ty zao tonga de midaboka le volo ramatoa de ty mitsangana le izy fa le ambony ihany no ohatrany hoe midaboka makany ireny de mandrakandram-pona ndray tsika fa fotsiny vérifie fa tsy ndraindray tena lasa lavitra be le izy de lasa mitraverse asy-ambadika izy le volo na zany na tsy zany zay tsy midika hoe tsy azo averina tsotra mbola azo averina foana iny na midaboka na mitraverse ary bon teto moko zao tsisy mitraverse fa ataontsika fanindro zay rehetra zao ohatra hoe tena ay le bendaka eny ampiasaintsika ohatra tondrina zao tena miletika lasa difitra any ambadika izy de mifika misy hoe élévation ndray ato verina tsangany ndray zany izy fa raha nidaboka loatra zany de verina tsangana bien sûr misy réglage daholo andritra ireny de ny ahitana lesan'ny réglage ny ato lazalo faiza mizany zao no ty normalement izy ato sisy réglage izy non ty misy degré ty zavatra hafa mihitsy adretiko zany de miverina mitsangana ndray le volo anina teo zay fika an'le izy de sinon pendependena eny izy ohatra tsy hay zao ohatra zao zany résultat ty ndrakandramana fotsiny fa ny tsara aminazy lesa miexplorer an'le ino ty le menu ambany ataontsika
maximum fotsiny aloha izy dia raha tapis izy dia tsy maintsy midéborde kely ohatr'izao ilay volo, tsy misy midepasy dia misisiny aty. Ok, casentsika ilay guide, aviantsika ilay vrai volo. Ok, tonga amin'ny paty dia réglentsika ny scale-na volo. La plupart ny volo matetika aty amin'ny farany ambony manify kely. Zany ty zao ny début ilay volo, dia ilay début eny foton'ny volo zany manify dia mengeza izy, mengeza dia manify amin'izay ny farany ity hoe type, tsy haiko ina fiteny zany, type farany ambony. Izy zao zay ohatran'ny mba metimety mahafinaritra izy, fa nazanona tsy zany manify kely ilay densité, ataontsika hoe 3 ohatra, variété sao de 103. Voilà, mbola hita foana ohatra raha vao mitrobaka ilay toetrany tsy tiako ny mahita an'ilay. Zay no tonga mitendra na texture-na tigre dia mba nandramantsika teo aloha. Zay fa tonga volana aminazy. Tsy mana chef-d'œuvre na? Chef-d'œuvre matera. Ok. Vérifiena tsara afa-po ve sa tsy? Dia sinon ho an'ilay ino ty manamaivana an'ilay chaîne dia ato misy an'ity hoe tube shape ty. Tube shape zany zao tena ohatrany hoe tube araka izay te anara zay, boribory le volo fa raha vao décoché-ntsika io dia lasa actualisena. Intéressant nisy zavatra niva teo ka voalesana lasa ty zany activé ka dia caché dia lasa maizina ilay izy. Fa saingy io maizina zao le version tube zao io, version boribory, zany hoe ny face caméra zany mangirana dia nahita amin'ny sisy lasa maizimaizina. Fa raha vao tsy atao tube shape zany hoe lasa ohatrany hoe carte zany fa manify kely fotsiny dia lasa tsisy ombre. Le volo tsirairay zany tiako tenenina fa lasa carte bizarre ohatr'izao izy. En tout cas, azo lazaina hoe mahafinarinaritra kely fatany any zao, fa mbola tsy ampy ilay densité. Abitsika ataontsika 5 indray dia actualiser. Ty groom spray ty tsy maintsy actualiser ohatran'ireny foana izy. Zany izy manomboka efa mahitahita zavatra mitady hafinaritra tsika. Raha iréglé an'ilay volo lesany dia tsy maintsy sokafina ilay atao anatiny ato ilay description, dia eo no misy an'ity physical shader ty, dia ato amin'izay no tsy haiko izay ato amin'izay no milalao anazy raha ohatra ka ato misy hoe fotony dia rehefa ilay farany ambony dia ohatra ataontsika hoe loha zany ilay izy. Wow, beau gosse. Soritsika ty ray ty. Dia ilay aspect ohatran'ny tray mbola misy mavomavo kely ao, en fait ilay reflet iny fa tsy anona intsony. Dia du coup ny reflet zany raha ohatra ka dia andramantsika somary teinté bleu. Fa mbola tsy izy io, mbola berg io. Dia mbola tohizana ihany atsika zany, tohizantsika lavidavitra kokoa ilay izy. Miditra anatin'ilay réglage-na X-Gen itsika. Bon, zay zao ny reto raha amolasan'ny tsirairay reto misy kely be dia be, misy hoe masque, misy hoe ity zao attracte indray ty raha anakambana an'ilay fa ety lasa aloha ilay guide no akambana. Oy, mody mandeha mafy be. Diny fa maintenir be no manina an'ilay brush. Dia raha ohatra ka to dia mandeha mafy be ilay tanjaka be degana nalantsika. Ohatrany hoe minimini clamp zany indray ty. Clamp zany ohatrany hoe tsitokotoko ilay volo. Dia ratsy. Non, ataontsika automatique efa tsy mety igny, ratsy be. Zay reny dia reto misy hoe noise, misy hoe anona noise moa araka izay teny zay tonga dia lasa mikorotana ilay volo raha vao ano. Korotakorotana izy. Fa reto ataontsika automatique daholo reto. Neny ka tsy misy bug ty ray ty. Voilà. Tapis. Ok. Dia atao anatin'ireto ny important dia ty densité ty.
ato misy hoe density map fangamba manaraka ny teny diditsika fa mbola jalo de sinon ato le échelle an'le volo vérifiena tsara izy hoe rehefa micliquer an'ity point de ty chiffre mipoitra eto de micliquer an'ity point de ty chiffre mipoitra eto vérifiena fa tsy lasa glady be loatra le volo de inona koa de après de reto andrakandramo tsirairay chaque fois lasa miclique zavatra de miovy ty menu ty bon fahafantarako azy tato fa bon ato kely izy vao miclique ohatry zay de lasa miovy le de ato zany zao paramètre sy ny ino moa ty sy ny réglagen'le ino ty le outil ampiasain'ilay sany de sinon setting ato visualisation an'le volo tsy voatery fotsy fa ohatra bleu mahafinaritra lesany de afaka ovaina ohatrany de ina koa ato anaty utilité izy le désactiver tsika amizay ty affichage ty ato ny tena mazie ato ok non tika moa mbola resaka micmac tony teny tony on s'en fout tsy modifier ato moa kely milay ty misy ilalana zany ty fa hoan'le re le volo lava iny no tena milay fa mbola tsy amin'ito de modifier ato zany zao modifier tsy mila fanazavana be tonga de clique fotsy lesany cliquer manao an'ity plus tonga de misafidy ato fotsiny bon inona le zavatra ilaiko o za ohatra hoe bon ohatra hoe ataoko frisé ohatra le any de tonga de actualiser tsika de en fait raha mijelesany bon mety mbola tsy ato ngamba tena ahafahantsika miappliquer anazy de soritsika ty fika actualisena foana ohatra clamp zao ohatra de raha actualiser tsika zao ty de en fait tsy zavatra niova fa ny tena fikan'izy iny atao anatin'ity map ty misy an'ity fenêtre kely ty bon ty ngamba nazo lazaina hoe zavatra tsy tokony nataony zalatato le izy fa tokony naparitaky ny tety ivelany teto bref ty clamp ty zany manoro zany izy hoe volo talesa le volo mikambakambana bon tsotra kely ataoko generate fotsiny le izy de lasaka reto zao misy areo tsipitsipika kely be debe reo bon ataotsika hoe point zin aloha point zin de ataotsika hoe generate ty de misy an'ireny zavatra mitsitokotoko kely reny zany zao am'le volo tsy guide reny ary tsy volo reny fa reny nohatra ny hoe point zany point manamarika hoe zay manodidina an'ity point anankiray ty aoron'le volo ndasalo zay volo manodidina an'io point zany lasa mikambana de lasa mahazo zavatra ohatry zao tsika voilà tsy haiko nazo lesa le de imagine tsara zao ty fikambanany anankiray ty zay misy point anankiray zany zao eo ambony eo mitarika anazy ohatrany hoe miassemblé anazy zany de lasa mahazo truc bizarre ohatry zao tsika milay io fa le izy teo zany zao par défaut ozy afaka atao lesa generate izy de reo izy mavomavo kely anatinareo de raha vo iny no ampiasaina de lasa madinika kely be debe ohatrohatry zao le ano de du coup presque tsy hita zany le effet-n'le izy fa ny anaovana anazy ngeza makany amin'ny kely donc ataotsika hoe point 07 ohatra zany ny voalohany appliquer tsika izy izy zao de misy bokatraka be tsy maninona de ity courbe ty manazava an'le fikambana izy ity zany zao le eo amin'ny fotony zany hoe ity le tsy mihetsika raha vao makaty izy de lasa mibotsina le izy lasa mibotsina aloha le volo zay vao miverina mikambana ka lasa manomboka miafina le volo ino ty le ao ambany mibotsina aloha zay vao miverina mikambana nazanaty zany ty ray ty tsy tiatsika ikambana ty fa somary misaratsaraka kely tsika quelque part eo ohatra ohatrohatry zao fa ça va be zao de mbola toizatsika ihany le izy ataotsika am'le tube mince fa tena bizarre be le carte tsy de tena mazatra anao tena tsy voatoan'le anti-alazina le bref de mbola apitsika io afaka manao modifier anankiroa zany lesany fampitaingana zany hoe clamp voaloha zany tsy mikambana presque tsy mikambana ohatry zao izy assemblé reo
fa ny etỳ farany ambony tsy lasa pointe fa juste ohatrohatr'izao mifanakaiky ohatran'io dia ny eo amboniny am'izay tsy tsika ohatran'iny ihany fa zay vao mikambana vérifiena tsara le quantité azadiny le quantité teo ato anatin'ny mampety ny réglé anazy généré dia vérifiena bon ok mety ho ampy ngamba zao io dia vérifientsika appliquentsika iny appliquentsika ty raha ity ao tsy haiko nahazo laisany le zavatra tiako atongavana lasa bogobogosy zany izy zany zao zany ohatra hoe matevina nisy le volo le ty eny tsy koa zany ty ny test fotsiny dia tia koa mbola afaka ataontsika somary tsy mikambana tsara ty farany ambony fa ohatrohatr'izao izy mba réaliste kokoa dia le zavatra ray manontolo moa zany raha tena atao compte lasa linéaire be daholo izy ohatrany hoe répétitif zany le volo dia mifika anaovantsika anazy ajoutentsika noise massacrentsika izy appliquena foana bon ok loatra le noise ohatsika hoe magnitude 4 ohatra 5 be 4 appliqué tsy haiko nahazo laizany le tiako atongavana efa manomboka efa advance zany izy zany zao dia bien sûr tsy voatery mitovy be de ohatr'izao daholo ny lava izy fa tsy lalay koa mba misy fohy dia tsy lalay misy lava dia zay ny asan'ity cut ty zay zany misy impression teo nisy zavatra niena tao fa tsy remarquable fotsiny le izy dia afaka réglena daholo zany reto paramètre afaka ovaovaina daholo ok voilà manomboka efa mahafinaritra dia ny milay aminazy io afaka miverina ty amin'ny groom tsika manova raha ohatra hoe tsy afa-po zany dia azy aloha grandesena tsara dia aloha tena fatsika glady be le izy ohatra bon ny alotsy koa atao vokatsika makaty ivelany zany makare miraikitra izy rehefa certain point dia mety hoe peut-être raha sitsika mihodina anakiray hafa indray ohatra sitsika kely izy dia efa eto izy ataosika midimotra indray ohatra ty zany andrakandrakoany ty dia ohatra peut-être bon en fait ny volona biby tsy ohatr'izao fa za ohatsy hoe mba manala azy kely am'le izy afaka sarana moko mahafinaritra kely dia rehefa iactualisena iny kasena aloha tety am'izay hita tsara izy atao an'izay izy cool dia mifika raha ohatra ka da atsika tonga dia anandrana marina zany anandrana right shift volo raha mandeha right shift shader merde moka tsy izy connexion non tsy mety ndray zany ataontsika oy toko dia niraikitra mihitsy le izy ratsy be ny créateur bon ataontsika viray indray zany izy zay zany iny viray hair next ok bizarre be le visualisation le viray aty fa bon tsy maneno dia après am'izay rehefa samy manala azy ihany tsika under setting viray exponentiel blablabla ok dia ty zany tsisy idirany am'le cours donc texte file aizandray ny download an'ity sady iny
zany mahafinaritra zany. Okay. Tsy adinony caméra Viraycam. Okay. Donc lasa fois 10 bien sûr. Raikitra. Maizina. 100. C'est 30, 50. Ouais, azo lazaina hoe mahafinaritra fa tsy milay atsika anazy ty ndrefa blablabla fotsiny ty fa tsisy anina, tsisy diriny am'le zay akaiza 90. Okay. Tsy resaka progressif rangaha. Paquette 1, 2 mihitsy ara 1, 2. Ok. Des zavatra hafa ndray zany atao light cash. Tsy zavatra hita. Pitsika ilay atao ambony fa tsy ny fika amin'ny trotro hoe anao setinana lumière lesana de désactivena daholo izy zavatra mavesatra de zay vao alefa iny raha ohatra ka mba ahafahana miregle anazy tia ataontsika non what fa amizay directionnel zay afapo zay vao alefatsika fa izy mba tokony angirana tsara izy zao. Aïe, elle avait. Hein? C'est vu? Tu as un petit... C'est 4 verres. Mahafinaritra resaka volovolo. Cool. Mandamina be mihitsy ilay izy. Mahafinaritra. Sady le hair miviray tonga de milay be. Ok. Zay angamba. De sinon inona ny ankoatran'izay? Tonga de réglage angamba sisa. Andrakandrahanao daholo am'izay ny réglage iray manontolo. Ty zao noise, misy noise anankiray zany zao nataontsika 4. I-créer noise anankiray tsika tonga de ataontsika dégâts be. Ohatra. Ty ohatra 10.
Compter 10. Aïe. Lasa aloha le zavatra nataoko farany teo izy hoe masakra iny sa iny. Izy mihitsy. Dia ity indray anjara laisa mitady an'ity inona ilay nataoko teo. Iny ao tokaly izy rehefa ana fotsiny dia jereo ilay vidéo dia pause iny rehefa ana. Misy réglazy kely zay any anatin'ny tena fréquence, ok, contraste, ok, misy type zay, type inga misy zay makatra amin'izay, voilà, ataontsika zay. Ity zany ohatra hoe masque, micréer masque zany efa masque aléatoire ny ty générer procédure anatiratin'ny appliquer fotsiny ka accepte dia actualiser-tsika amin'izay. Mbola tsy dia hita tsara ny fehin'izy, tsika ngezangeza ilay masque. Zany hoe zay volo mifanandrify amin'ity zany ao anatin'ilay UV tonga dia mikorotana be dia zay mahatonga amin'ny tena mila UV ilay izy. Dia du coup verina atao amin'izay tsika cam iray andareny zay ngamby party volovolon-javatra ty. Fa izy zao ilay party ilay nitrasaintsika tele ty ohatra nisy nanety ty. Dia tsira amin'izay misy party amin'ilay volo amin'izay tonga dia mpatitaka. Dia iny ilay noise farany teo. Fa en tout cas zany zao zany zavatra réel hoe raha ny tena marina biby zany mandeha misy an'ilay clump glade be teo dia misy an'ilay majinika kely reto maranidranitra kely reto dia misy noise eo amboniny rehefa eo. Satria tsy voatery hoe tena tonga dia vohogo milay be ilay biby fa tsy nanay misy mipariparitaka ohatr'izao. Sélectionner l'objet, generate, créer description. Fa saingy amin'ity ilay mitoraka ity tsy ataontsika an'ilay groomable spline intsony indray fa ataontsika an'ilay spline tsotra. Zany hoe volo lasaka hoe zavatra ohatrany hoe spline anankiray indray zany micontrôler an'izy dia rehefa eo random bien sûr dia ty amin'izay tsika miteny hoe tsika no mametraka an'ilay guide. Teo zany izy tato anatin'ity groom ity tonga dia izy no migénérer an'ilay guide mavomavo ireo. Fa amin'ity ilay mitoraka ity tsika no mametraka an'ilay guide hoe eto sy eto no mila asiana an'ity zavatra ity. Raikitra aritsika créer izy tsika dia iny amin'izay aiza ny onglet fetintsika normal amin'izay mahatonga ana amin'ny teny hoe ilaina be ty onglet ty. En fait ty anona ty zany tsy en fait complet non tsy mitovy ka misy anankiroa tsy ato fa raha complet dia afaka tonga dia directement ty onglet tany ampiasaitsika. Raha tsika zao ohatra anao volomaso lasa aloha zavatra ataoko sara misy zavatra verrouillé zany quelque part lasa magnétique. Beleza. Ok.
tianao zavatra le mahafa lasa mikorotana. Bref, alohany anaovana azy tokony hoe manana version painten'le mesh zany zao tsika. Dia du coup fikanaovantsika anazy ataontsika no peintre raha ohatra ka paint 3D paint. Zavatra tsisy dikany dia ataoko teo sao dia gaga lasa inona indray ilay ataon'ilay namboatra volomaso ohatra izay. Dia maninona ilay izany symétrie ilay zao. Stroke flexion sainga normalement ie. Tena hoe tena zavatra fahatany fa tsy sao dia manantena lasa ny artistika be le volomaso. Tony kosa misy amin'ny anona ray manontolo misy amin'ny lozika rehetra ty anona ataoko teo. Ty zany fa tsy juste repère fotsiny ty ahitako aizany tokony asiana vola aizany tsy tokony asiana. Ok. Amizay ohatra io zany zao ohatra le izy fa la enregistretsika amin'ny projet fa maty tsika raha vao ok. Ty zany zao ohatra hanomboka eto amin'le volomaso zany zao tsika ohatra sélectionner le partie osinan'le izy. Moa mifanasitsika tsy anakiraisy. Non lasa aloha vitanin-dravarany le ray. Ok. Dia anao an'le amizay tsika dia mila mametraka guide zany tsika aloha voalohany indrindra. Dia ito mi-implanter anazy. Izy aloha tsy symétrie c'est sûr ialany mametraka le symétrie rehefa avy eo. Ataontsika hoe eto. Dia bien sûr afaka atao move rotate scale ny an'iny le anazy. Dia ity izay mahatonga ana miteny hoe ity tsy tokony tsy complet izy. Fa ito no tena miasa indrindra. Afaka ataonao manuellement satria ity moa en fait spline zany zao fa ohatrany hoe matevitevitra ohatsy fahitantsika anazy fa en fait tena vrai ohatrany hoe spline parce que dia izy misy hoe guide control point sy ohatrohatry zany. Dia rehefa avadika an'le point izy dia afaka raisina mihitsy le izy hoe ty volo ty makato ohatrany manova spline manova curve tsotra ainsi de suite. Dia velona zay dia mametaka anankiray hafa indray fa fotsiny hoe ty le zany zao guide manambara zany hoe tokony makatso ny lalan'le izy. Dia tsy nandeha izy tonga dia automatique amizao lasa tonga dia manaraka automatique amin'le eo ambany izy. Eo akaikiny zao tsy le eo ambany. Zay guide eo akaikiny tonga dia arahany moramora. Dia ny volo presque mifrôle amin'ny vatana ohatr'izao foana. Dia ainsi de suite. Fena mihitsy zavatra toy izao satria eto amizay tsy kopy teraka eo aizy izy. Mety loatra izy lanty. Ouais. Aí, essa. Mete. Sûr afaka atao rotate, scale, move any tsy mety taminazy fa mety le izy fa
aleoko manao zao. Près zany angamba. De avisentsika amizay le izy. De en fait lasa film horaire le izy. Nazalatsara aloha savany densité aloha ampiakarintsika foana aloha. Densité de ny raha zany tsara an'ity raha ity eto tonga de afaka miregletsika firy ny échelle-n'le volo zany. De ny anazy koa bon par défaut zany tonga de automatique ohatr'izao le ty automatique le ino ty preview. Donc c'est zavatra ovaina zany tonga de automatique mivoary amin'ny sisiny ery koa. De na tsara le izy efa misy guide ohatr' le loko ambany hitantsika hoe tester ty zany zao ny tokony ho kasena. De mifika lasa aloha tomboky vainty. De mifika amizay atao amizay tsika miditra anatin'ity masque ty zany i-créer masque zany tsika ho anito. De amizay zay partie tsisy masque tsisy volo. De créer tsika create map. De za zao mahazatra anahy ataoko black le izy. Micréer zay misy volo zany fa tsy hoe micréer zay tsisy volo. De lasa full black ohatray de tsisy zavatra hita io. Fa ohatsy mety hoe quelque part eto eto izy. Ty mety. De misy tsika vérifier hoe reto partie reto tokony misy volo. De zay partie tsisy moa zany atao black. Ok, de ny zavatra prise en compte koa rehefa ohatr'ohatr' zao de ny blur ohatra hoe folonteny la le fotony le début-n'ny volo. Lasa to tsy blur izy fa tonga de cassé. Ohatra taiky na mety zany na tsy mety. Masika quelque part ito. Donc atao clic koa le tsy voatery hoe tsy maintsy paint fa afaka cliquer. Zay de rehefa afapo tsika de lasa montre save texture. Tonga de savenao zao fotsiny le izy. Le tonga de lasa généré toa le tia. Ty miara. Ty miverina ambony. Voilà. Ty partie mitsingatsingana kely zany mbola afaka modifier io. De ataotsika vrai noir tsara izy. Save eto. Ok, à peu près. De du coup zany le texture ny asipa zany afaka ataotsika tsisy tsony zany. Mirikiry be mahita an'le zany. Izy. Rek. Aiza le tsy mety mihela le shader le sipa. Mora be zany souris au calme. Ok. Ohatsika à peu près io zany zao. De manao anazy miroir ato moa zany bien sûr miroir ty. De lasa généré atsy milaitsy koa le guide. Bien sûr tsika le efa mipainty teo fa nanao miroir koa le painty donc zay zany. Tapitra. Ty mety tena any amin'ny 50 any ngamba ty zavatra ty. Sanatsy zany mbola mateviny ty fa de eto moa zany izy de tena hita hoe tena ratsy le masque nataotsika teo. Le izy koa basse résolution be le masque atsika de tsy hitany atao azy. Save. Eny fa rehefa lesa manao anazy zany fa atao lesa milay be zao le masque. De tsy rendray zany misy truc bizarre ohatr'izao fa afaka mbola manampy guide lesany. Afaka mbola manampy guide de mety hoe lalakafa ny lalana zany. Actualiser de vérifier le andezy. Fa à peu près zavatra réel zany ny volomaso raha tokony izy. Avy ato izy de mivoaka ohatr'izao de zay vao mandeha makaty tsy haiko naza lesa le.
Tsy tonga dia hoe makany daholo fa somary ohatran'ny mivoaka kely izay izy zany. Mivoaka kely eto eto amin'ity partie ity. Dia ho an'izay talezany hoe tsy dia tena mahafa-po azo tena gidy izy. Azo tena gidy izy dia tonga dia ohatran'ny hoe forcena hoe izay eto ndana midina ary ambany ary. Zay lasa ino? Mba manaraka any zany izy zay. Ity zao tsy ampy. Dia afaka mbola dirigena zany. Ny masque ihany masque fa saingy le guide fotsiny lasa miova rehefa eo zany. Ny lalany fotsiny lasa miova au lieu de tonga dia linéaire be ohatran'ity zany zao dia mba efa réglable izy. Voilà. Donc reto anankitelo reto tsy ataontsika miroir. Sy sélectionner ihany mety miroir fa tsy izy rehetra. Voilà. Azo lasaina izao zany. Ok. Méthode voalohany zany navatsika anazy ny sélectionner antsika le mèche. Fa méthode faharoa zay partie ilaina ihany no sélectionnena. Bon, tsy méthode moa zany fa faharoa an'izay koa. Ok. Mety tsy miroir indray. Ok. Mety amin'ny début eto tsisy volomaso. Dia mety amin'ny farany aty koa tsisy. Dia koa mbola afaka tsisy. Zao. Dia rehefa sélectionner ohatr'izao izy dia afaka tonga dia créate dia placer blablabla. Ok. Dia ohatran'ilay teo ihany. Fa saingy ny tsara amin'ity zany satria efa sélectionner le facile misy anazy fotsiny dia reny ihany no afaka ametrahana an'ilay guide. Ity zao raha apetakitsika eto tsy mipetaka io. Fa rehefa eto amin'ilay partie ilay nataontsika teo izy dia mipetaka. Dia bien sûr volomaso. Zao. Dia créana tsy haiko raha tafipetaka eto zao. Tafipetaka. Dia remarque ny volomaso tsy hoe lava be daholo fa ny eto amin'ny début eto fohy dia mialava izy dia miverina miavohy. Bon, ny vehivavy presque misy lava vao may lavany aty fa en tout cas zay ity tsy tokony ho lava be ohatr'izao. Dia bien sûr ny forme-n'ilay izy miakatra kely ohatr'izao. Ouais, dia tsy mipetaka. Sy tonga dia automatique iny. Dia lava fotsiny ngamba ny tsy mahafa-po antsika. Koa amboarina. Andramantsika hoe raha tonga dia mety. Miaraka amin'izay any amin'ny tsy tokony ho izy. Izy 50 ilay zao dia. Ok. Dia ny scale zadiny fa réglable foana ato. Dia ohatran'ilay tary afaka réglentsika koa ny ity. Afaka réglentsika ny aty amin'ny farany ambony. Dia zao. Dia ny volo ny fotony kelikely dia mangeza izy dia avy mekely. Zay. Za minga fa ao le partie ambony reto safa miroir. Ouais. Iny. Dia koa mety fa aorirantsika midina. Dia ainsi de suite. Sinon koa tonga dia sculptena any. Dia ny volo en fait tsy voatery hoe tsy maintsy atao be dia be izy fa na vitsivitsy rehefa mahazava an'ilay tiany lalany fotsiny izy dia efa mety. Ilay zao dia tena lava be. Dia sinon koa ny volomaso ny ambany fohy. Fohifohy ny aty ambany aty par rapport amin'ilay ambony. Sao dia samy mitovy hoe oaika. Zao à peu près. Vérifiena. Ity zao raha remarquer zao ty. Le sisiny reto lasa manana tendance izy anaraka ny reto. Dia nefa ity tokony hitovy amin'ny tety ity donc fika
azavainao anazy tsara mihitsy hoe nareo izy eto ay tsy mipetaka ohatray iny de midina ty ambany fa tsy makatra ny ambony zao manaraka foana izy tsy mety zay vao manaraka rehetra forcena mihitsy izy zany indreo zao tirneo lasa mitady anaraka ny ty ambony ty izy de dirigena mihitsy izy zay ihany no fotoana ilana hoe miazote mity miazote carve fa sinon tsy voatery tsy de tena hoe ilaina be eto foy actualiser mbola mitady anaraka izy zany actualiser de le izy iny zavatra miverimbery zao foana tsy te hoe tsy zavatra compliqué be fa ohatr'zao répétitive be ohatr'zao izy de ninina logiciel ampiasaina azy de mitovitovy daholo ny principe an'le izy zay de le ray description ray review de soriny te aravadiko tsika raha amizay izy aizy attribute affichena reto affichena ny caméra unlock review izy na fily matsitako mety rangasoa zao de eventindray nandray sasavatra ataoko zany tonga de tombe devant buety mihitsy le tiro invisible lasa fotsifotsy le volo eny en tout cas complexe azony laisan'le izy zany zay ay review actualiser voilà zay ngamba eny ty zavatra ataoko ty ratsy be deka nefa laisany manamboatra amilay zay fa en tout cas ao zany zao ny efa sava le brosy de